Efa ratsy de ratsy ny boroan'ny fokotanin'ny fiofio amin'izao fotoana izao. Ankehitriny, misy ny ezaka ataony avy eo anivon'ny fokotany miaraka amin'ireo vahoaka ao an-toerana ho fanatsarana ny boroan'ny fokotanin'ny fiofio ity. Mikasika ny boro fokotaninay dia fa tena fa antitra dia antitra tokoa izy tia, ary efa misy fahasimbana koa nanao ezaka izahay ny fokon'olona ray manontolo nanao an'izay ezaka izay dia misy ny fandraisana anjara isaky ny carnet ato anatin'ny fokotany fiofio ho an'ny olona rehetra mipetraka ato. Koa amin'izao fotoana zao efa mandray izany izahay aty amin'ny fokotany, ary manomboka izao ihany koa efa misy ny fanentanana ataonay ho an'izay rehetra ka tsy mety mandray anjara dia anisany tsy mipetraka ato amin'ny fokotany fiofio izy. Koa entana sika rehetra mba samy anao ny didiny fa ny didy tsy ratsy ary io asa vadidrano ka tsy vita raha tsy fanakonana. Raha zohina ny tantara tamin'ny taona 2010 no nijoroany izany boroan'ny fokotany ny fiofio izany. Azo lazaina ho isan'ireo boroan'ny fokotany tranainy izy io raha oharina amin'ireo boroan'ny fokotany maro samihafa eto Mahajanga. Mitaky ny fahatsapahany tena ny tsirairay ny lehiben'ny fokotany Rakotonirina Samson mba samy anefa ny adidiny ho fanatsarana ny boroan'ny fokotany ny fiofio ity.